ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifalianarana no iaravanantsika tratra ity sabotsy fa 7 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao tsika dia ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Efesianina toko 5, Efesianina toko 5, andininy 5:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Koa araroty ny andro azo anaovantsika fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoko ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo, ary aza ho mamidovay ianareo fa amin'izany dia misy fanarahanam-po amin'ny ratsy, fa aoko ho fenoina ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny firanaro ny tonkiram-panahy dia miraha sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra Ray Mandrakariva ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Iray masonao manomasinanay amin'ny fahamarinana ny tenao no ho fahamarinana. Amen. Andininy 6:40. Hararaoty ny andro azo anaovantsika fa ratsy izao fiainana izao. Hararaoty ny andro azo anaovantsika fa ratsy izao fiainana izao. Ity taratasy ho an'ny Efesianina ity rehefa koa malala dia taratasy izay mirakitra, Paoly nanoratra azy, mirakitra ny fahendrena izay tokony ho ananan'ny mpino eo anivon'ny toerana izay hijoroan'ny vavolombelona. Asehon'i Paoly fa mari-pitazana ny mpino ary mianatra sy makatahaka amin'ny toetran'ny mpino ny fiarahamonina, ka dia tany Efesosy, izany Efesosy dia tanàna lehibe, tanànan'ny mpanompo sampy, tanànan'ny filalaovana, ka dia nasehon'i Paoly fa mianatra amin'ny toetran'ny Efesianina ny amin'ny mpino, mianatra amin'ny toetran'ny mpino Efesianina ny manodidina azy. Asehon'i Paoly amin'ny Efesianina fa tsy voatery amin'ny alalan'ny teny ihany akory no entina mampita ny fahendrena. Tsy voatery amin'ny alalan'ny resaka ihany no hampitana ny fahendrena na ny sotoavana kristianina, fa amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fifandraisana, amin'ny alalan'ny atao no hampitana ny filazantsara. Azo atao tsara ny mampita ny filazantsara amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny toetra, amin'ny alalan'ny asa izay atao. Andininy 6:40. Hararaoty ny andro azo anaovantsika fa ratsy izao fiainana izao. Ilay vambolana hoe hararaoty, agorajo, exagorajo no anatiny ao, fa agorajo lay matoa ny teny hoe agorajo dia voambolana fampiasan'ny mpivarotra. Mpivarotra moa ny ankabeazany tao Efesosy dia hararaoty ny andro azo anaovantsika, izany hoe ilay teny hoe hararaoty dia izao voambolan'ny mpivarotra. Tena heviny dia ny hoe ataovy izay azahoana tombony, aza manaiky ho maty antoka, ataovy izay azahoana tombony, le agorajo tombony. Dia eo raha dika amin'ny voambolana mahazatra dia ny hoe ataovy izay azahoana tombony amin'ny occasion. Ilay teny hoe andro dia tsy hoe andro loatra ny ao fa occasion, kairos ny teny grika, izany hoe misy zany occasion no amin'ny teny frantsay be dia be mandalo amin'ny fiainantsika, fa tsy haitsika ny mampisy tombony an'ireny mba ho amin'ny filazantsara, mba ho amin'ny fanaovana soa. Hararaoty izay occasion rehetra mandalo eo aminao, asio vidiny, asio lanjany, vidio lafo mihitsy, araka ho tombony ny fanararoatra, ny fotoana fanararoatra ahafahanao manao soa. Riavako asa raha takatry ny mpino, asa raha takatry ny kristianina ny hoe be dia be ange ny occasion na ny zavatra ataon'Andriamanitra mandalo eo amintsika, ny ahafahantsika manao soa e. Fandrandray ny zavatra mandalo, ny fotoana mandalo amin'ny fiainantsika ahafahantsika manao soa, dia indraindray fotoana mandalo amintsika hakatsika soa avy amin'ny hafa.
ararotsika anaovantsika soa ho an'ny tenantsika fa tsy anaovantsika soa ho an'ny hafa. Araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ny fiainana ratsy any de efa fantatry ny rehetra, tsy tamin'ny andron'ny Paoly ihany fa fantatsika rehetra fa ratsy ny tontolo iainana ankehitriny, ny zavatra manodidina antsika miratsy ny fiainana. Manoloana zany faharatsian'ny fiainana andavanandro zany, maheno vonon'olona ianao, maheno halatra ianao, maheno fanodikotonam-bola ianao, maheno olona mifamaly ianao, maheno be de be ny renao anatin'ny andavanandro zao tontolo zao. Inona ny toetranao? Manoloana n'lay faharatsiana, manoloana lay faharatsiana mitrango anatin'ny fiarahamonina, dia inona ny toetra andrasana mpino? Sanatria hanaraka ny ratsy ve? De Zoatra Masina miteny manao hoe anakaza ny ratsy na lay tahaka fa ny tsara. Inona ny tokony ataon'ny mpino? De io Paoly manao hoe araroty. Fa ao anatin'izany faharatsiana zao tontolo zao zany de misy tranga na fotoana ahafahanao manao asa soa. Asio vidiny ary ny fotoananao, asio vidiny araroty azahoanao tombony ny occasion mandalo aminao mba ahafahanao manao asa soa. Raha ohatra ka mijery amin'ny fomba tsotsotra isika hoe inona moa zany lay mety ataontsika hoe kairos na occasion mandalo amintsika ka ahafahantsika maka tombony, de tsika hijery zavatra anankitelo na roa na telo izay ahafahantsika azo akatsika tombony anaovantsika asa soa. Ny voalohany dia ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Tranga azo be de be ny ahafahantsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ahafahana manao asa soa. Rehefa miteny hoe fanomezam-pahasoavana dia lay fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka tsy niankina tamintsika, ary io fanomezam-pahasoavana io de manjary toy ny fahaiza-manao, toy ny fahaiza-manao zavatra, fahaiza mamoron-javatra, fahafahana manao zavatra mba hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fifanenan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny fotoana no manjary miteraka asa soa. Raha ohatra ka hainao ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fotoana anankiray mazava de efa asa soa zay, efa miteraka soa ho an'ny fiarahamonina zay. Ny hoe asa soa zany eto dia tsy voatery ilay hoe ataontsika hoe fihetsika hoe andeha hamangy ny marary, na andeha hitsidika any amin'ny fonja, na andeha hanadio ny toerana ilalovan'ny olona eny andavanandro eny, tsy de zay loatra. Zay efa ao anatin'ny asa soa manokana, ao anatin'ny mety atao hoe anatin'ny diakonia zany. Fa ilay hoe asa soa resahan'i Paoly eto de ny hoe zavatra zay ataonao ka mitondra soa an'ny mpiarabelona, mitondra soa an'ny hafa, ary io dia tsy hoe zavatra kendrena manokana fa raha vantany vao mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao ianao, raha vantany vao mampiasa mizara zay nomen'Andriamanitra anao ianao ao anatin'ny fotoana anankiray mazava ny andavanandronao, ataonao amin'ny fifaliana zany, zay no antsoina hoe asa soa. Ny asa soa zany raha tsorina de zao tena fiainan'ny mpino mihitsy. Ny mpino mahatsiaro hoe nandray, ny mpino mahatsiaro hoe nomen'ny tompo no manao lay asa soa de manjary mitondra fitahiana ho an'ny hafa izy. Ny havako ny fivavahana kristianina, fivavahana zay miavaka amin'ny fivavahana misy ety ambany masoandro. Ny fivavahana kristianina dia fivavahan'ny olona nandray de mizara. Ny fivavahana atao hoe ny fivavahana Hindou, ny fivavahana Silamo, fivavahana atao hoe ny Boudisme, tsy ohatr'izay ny fomba fijeriny azy. Reny de zao mivavaka mba azo mba hizara. Mivavaka mba azo ary rehefa mahazo mizara. Fa tsy zay ny fivavahana kristianina. Fivavahana kristianina mivavaka eo fa zao nandray de mizara. Nandray de mizara. Zany hoe
Ny mpino dia afaka mizara satria nandray mizara isika tsy hoe satria voangataka fa mizara isika satria efa nandraitsika amitsika ny Andriamanitra zay tompontsika de Andriamanitra zay manome aloha, Andriamanitra manome ho atsika, Andriamanitra tsy hoe terena vo hanome atsika tsy zany Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra atsika manome ho atsika ary satria itsika nandray de mizara zay no mahatonga ny hoe ny fizarana amitsika dia asa-pahasoavana. Noho zany dia raha miteny eto Paoly manao hoe araraoty ny andro azo rova-tsoa, asio vidiny daholo ary ny fotoananao sendra mandalo, ataovy ahafahanao manao asa soa. Lay asa soa resahana eo tsy voatery ho materiel, ny materiel efa asa soa rahateo fa tsy voatery ho materiel zany fa araraoty ny fotoana hitsikinao amin'ny namanao satria anao mbola afaka mampisy tombony ny tsikinao, ny fahatanoranao, ny fahatanjahanao, ny fahasalamanao, zany rehetra dia fahasoavana, fanomezam-pahasoavana zay afaka mitondra tombony ho an'ny filazantsara, mitondra tombony ho an'ny hafa ka mahatonga ny hafa mandray zany soa zany. Ny manahirana amin'ny toe-javatra iainantsika ankehitriny de tezaina handray ny olona, tezaina handray ny olona fa tsy voataiza hanome sy hizara. Satria rehefa mijery reny horonan-tsary isan-karazany reny tsika zay mitaiza ny kolotsaina, mitaiza ny fomba fisainan'ny olona dia indraindray no hitanao ny ankabeazany de zao ny antsoina hoe mahafinaritra de ny mandray fa amin'ny soratra masina de zao ny manome no mahafinaritra, ny manome no mitondra fifaliana, ny manao asa soa no mitondra fifaliana ary zay rahateo matoa tsika tsy tena mahatsiaro ilay fifalian'ny mpanome de satria tsy tena nahatsiaro fanomen'ny tompo valim-bavaka. Ny faharoa lehibe ary avako malala tsika manao hoe araraoty ny andro azo rova-tsoa de zao ampiasao ny fanomezam-pahasoavanao ampiasao zay nomen'Andriamanitra anao ampiasao amin'ny fotoana, ampiasao am'izay toerana ahafahanao mijoro vavolombelona, amy toerana zay ijoro vavolombelona, ampiasao zany fa zay de efa asa soa. Fa ny faharoa de zao tsy ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ihany, zay le avako malala zava-dehibe fa lay hoe araraoty ny andro azo rova-tsoa, asio vidiny zany. Lay faharoa dia tsy ny fanomezam-pahasoavana ihany no ampiasainao fa izao ataovy misy vidiny koa ny finoanao. Raha miteny hoe fanomezam-pahasoavana tsika mantsy dia io lay fahaiza-manao tsika teo fa rehefa miteny hoe asiana tombony de zao ny fampiasana ny finoana io koa, ny fampiasana ny finoana io koa. Ny mpianatra ny teny tamin'ny Jesosy manao hoe Tompo mba ampitombo moa ny finoanay. Inona no ao an-tsain'ny mpianatra? Ny tao an-tsain'ny mpianatra de manao hoe raha be finoana zahay dia mahavita zava-mahagaga. Fa hoy Jesosy raha manana finoana tahaka ny voatsinampy ianareo de afaka miteny amin'ny tendrombohitra io na miteny amin'ny voaroy azy io. Zany hoe ampiasao, asio tombony io finoana anananao io. Ndraindray ny olona miandro be finoana vao manaiky io raha iny tompo. Ndraindray miandro hoe koa za nge kely finoana za tsy mahay mivavaka akory, za tsy mahay mamaky soratra masina akory, za mienatra rehefa mamaky soratra masina. Ndraindray mieritreritra ny olona hoe raha tsy be finoana tsy afaka hanompo an'Andriamanitra, raha tsy be finoana tsy afaka ny hanao asa soa, raha tsy be finoana tsy afaka hanao hitondra fifaliana ho an'ny hafa. Tsy zay mihitsy. Ampiasao le finoanao io, le finoana zay heverinao kely io ampiasay. Amin'ny ampiasanao an'io finoana io, araraoty ny fanananao an'io finoana io na de finoana kely ary. Araraoty teny zao. Hazavana hoe andraso aloha hanana finoana lehibe fa raha ohatra ka miandry ny finoana lehibe no mety le finoana kely io ngota ny fizahantoko, ngota ny fakapana farany tsy misy. Fa zao ampiasao lay kely de mitombo izy. Ampiasao finoana zay ataonao hoe kely io de ho hitanao fa rehefa ampiasainao io de misy zava-mahagaga. Araraoty asio tombony ary ny finoanao amin'izao ankehitriny zao. Ampiasao ny finoana.
tsy mampiasa finoantsika satria fotoanany materialisme tsika zao, materialista be ny olona, tsy afaka mahavita zavatra raha tsisy vola, tsy afaka mahavita zavatra raha tsisy materiel, tsy afaka mahavita zavatra raha tsisy zao, fa tsy zany tsy afaka malala no ampianarin'ny baiboly antsika. Ny baiboly tsy materialista mihitsy, ny baiboly de zao mampianara antsika hoe mino. De raha miresaka am'zany am'le de manao hoe aiza koa tsy finoana ve ty ahavita an'zao, aiza ny ahavita, satria tsy mbola niainany zany izy, satria tsy mbola niaina ny herin'ny finoana izy, dia zay mihitsy no tsapany. Ary tsy hitanao zay anomezana antsiny satria zavatra tsy niainany, satria tsy tsapany lay izy. Fa ho an'ny olona zay efa niaina ny herin'ny finoana, ho an'ny olona zay efa nahatsapa ny herin'ny finoana, de afaka manizingizina miteny manao hoe arareo ty finoana ananao io. Satria ny fanananao finoana amin'ny vanim-potoana ankehitriny de midika fahasoavan'Andriamanitra sahady. Afaka malala azandrasana mpitsoary ny fanaovana asa soa, mba arareo te ny fotoana ankehitriny anaovanao asa tsara, anaovanao asa fampandrosoana, asa donona fa mandalo ange ny fiainany, mandalo ny fiainana. Ratsy zao fiainana zao i Paoly amin'ny Efesiana, mandalo ny fiainana. Zao anao ny tanora, zao anao ny salama, zao anao mana fahasoavana be dia be, zao anao misy finoana, zao anao misy fifaliana, zao anao misy namana, zao anao misy fiangonana, zao anao manana tanindrazana, zao anao mana fahazavan-tsaina, zao anao ny manana hery sy tanjaka, manaova-teny zao. Ary ny ampiasanao azy tsy hoe andeha hitady ranona sy ranona, andeha ho arisy arivo zao, ampiasao amin'ny fotoana ankehitriny, ampiasao amin'ny toerana misy anao, ampiasao amin'ny tanindrazanao, ampiasao zany mba ho an'ny hafa. Afaka fitenitsika mandrakariva ny hoe Madagasikara mahantra eny zany ange tsy ny fitansanan'izany mihitsy akory no afaka ny fantrana, fa ny fandraisantsika andraikitra, fandraisana andraikitry ny mpino anaiky ho ampiasan'ny fanomezam-pahasoavany sy ny finoana. Raha vantany samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavany ao anatin'ny finoana nanany avy ny mpino tsirairay, miova Madagasikara, miova. Inona ny tsy vitan'olona 10 tapitrisa, 5.000 tapitrisa, 5.000 tapitrisa latsaka kely ange ny malagasy kristiana. Inona ny tsy vitan'ny olona 5.000 tapitrisa raha miray saina sy miray iny izy, ary lay saina iraisana tsy hoe zavatra voatadiavina fa ny filazantsara. Tsy hoe zavatra voatadiavina ny firaisana hoe ahoana no nakambanana antsika, ahoana no, fa ny filazantsara de efa fitaovana lehibe mampianatra antsika hiara-mikondro sy hiara-mieritreritra ary hiara-manatanteraka ny ady amin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana. No zany dia tena tranga fanararoatra mihitsy. Io fahantrana io dia azonao anararotana mba hanehoanao vavolombelona amin'ny tompo, fijoina vavolombelona amin'ny tompo fa tia namana ianao. Mamarana, misy ranganaka antsoina hoe Jean Calvin, zay miteny an'izao teny zao manao hoe ninin'Andriamanitra nasiana mahantra ao anatin'ny fiarahamonina mba ahafahan'ireo kristianina mijoro vavolombelona fa malala tanana izy. Ninin'Andriamanitra nasiana mahantra ao amin'ny fiarahamonina mba izahana toetratsika hoe mahafoy moa sa tsy mahafoy. Raha samy malaka atao daholo isika mianakavy de mazava ho azy tsy fantatra hoe iza ny généreux, iza ny malala tanana, iza ny be fitiavana. Zay mahatonga n'ity lehilahy ity miteny manao hoe antso tsotra fotsiny zao ny mampahantra. Ny fahantrana de antso. De mety mieritreretra hoe ahoana moa zany ny fahantrana ny antso? Amin'ny fahantrana ny antso satria ny mahantra tsy be dia be akory, mety 2 na 3 anatin'ny fiarahamonina na 3. Ary iny mahantra anankiray na 2 iny na 3 na 4 na 10 ao anatin'ny fiarahamonina iny mandalo eo aminao iny. Mba izahana toetranao hoe mahafoy ve ianao sa tsy mahafoy? Nanam-pitiavana ve ianao sa nanam-pitiavana? Tahaka n'ilay lehilahy, tahaka ny Lazarosy izay nangataka tao amin'ny tranon'ilay lehilahy ka nitsipona ny sombitsombitianina latsaka tamin'ny latabatrany, ary tateoriana de tonga ny tsaran'Andriamanitra ilay lehilahy iny hoe tadidinao ve Lazarosy, ilay nangataka, ilay nitsipona ny sombitianina teo amin'ny latabatra ao, tadidinao ve izy? Io izy io hitanao, zany hoe misy zavatra fanararoatra eo aminao, tsy hoe ny mahantra mandalo eo aminao ihany no anararotanao, anaovanao soa, iny mazava, fa ny fotoana hijoroanao amin'ny fahamarinana,
ny fotoana ahafahanao mitondra tsikitsiky ho an'ny olona mety manana ady ampanasatosatra ao anatin'ny toeram-piasana misy ianao, ny fanomezanao toromarika sy fahazavantsaina ho an'ny olona zay mila azy. Zany hoe ny fanaovana asa soa de tena toe-tsaina, tena toe-poso, toe-panahy, état d'esprit hoe za dia anao asa soa. Ka lay manao asa soa tsy voatery mandeha hitety tanàna, iny efa io, fa ny hoe ny fiainako mihitsy dia asa soa vakina, satria za olona falifaly, olona tia mizara, olona tia manome, olona manome voninahitra an'Andriamanitra. Asa soa ny fanajana ny fiainan'ny olona, asa soa ny fanajana ny tsiambaratelon'ny olona, asa soa ny fanampiana ny olona mba amina zay mety ho vitanao ka mampandroso azy. Le afaka malala ratsy zao fiainana zao amin'ny alalan'ny asa soa, amin'ny alalan'ny fanararotantsika amin'ny fotoana ankehitriny anaovana asa soa no mahatonga zao fiainana zao hiatsara. Ratsy zao fiainana zao fa azo atsaraina amin'ny alalan'ny fiezahany rehetra ho vavolombelon'ny fanomezam-pahasoavany sy ny finoany ka hanao asa tsara. Fa miharatsy hatrany io raha kivy am-pandehanana ny mpino ka tsy hay hanararoatra ny occasion rehetra ahafahana manao zany. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay de ataonao ho tranga fanararoatra, anaovanay asa soa, ataonao tranga fanararoatra ahafahanay mijoro vavolombelona, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ary mampiasa ny finoana zay nomenao anay. Tompo tario amin'ny fanahinao masin'izay mba ahay hanararoatra ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao anay. Misaotra Tompo amin'ity herinandro mifaranay ity, misaotra fa tsapanay fa nandray taminao zahay, de ampy anazy zay Tompo izara. Raha mety nisy nampalahelo anao nataonay tamin'ity herinandro mifaranay ity de ifonanay aminao. Mamelà anay Tompo raha toa ka tsy nitiany namanay tahaka ny tenanay zahay. Mamelà anay Tompo raha ohatra ka nisy zavatra nandrasan'ny namanay na mpiarabelona taminay tokony nataonay taminy ary vitanay zany kanefa tsy nataonay. Mamelà anay Tompo raha mety misy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay. Mamelà anay raha nisy zavatra nandrasanao taminay kanefa tsy nataonay. Amin'izao herinandro mifaran'izao Jesoa de ataovy mahay manararoatra ny fotoana izahay, manararoatra ny toerany izahay, manararoatra ny olona manodidina anay izahay, hanaovanay asa soa. Tsy vitanay zany raha misaraka aminao zay Jesoa de mety izahay hitantana anay. Tahaka anao Jesoa izahay nahay nampiasa ny fotoana, nanaovana asa soa ety amin'ny fiarahamonina. De ataovy tahaka izany zay Tompo. Dia mametraka ny fiainanay sahady eo am-pelantananao mamakivaky ny herinandro vaovao rampitso. Taio ny fiainanay, taio ny fanoloran-tenanay, amasino zay ary arovo Jesoa. Jereo ireo mpanaraka izao mofinainy izao, nisy atokantrano any, nisy ambatan'olona tefeo Tompo, mba olona ny asa soa, folay, mba olona tia asa soa, tia namana, tia mpiarabelona. Ataovy mangiry firy mahalala marary eo anatrehan'ny fagnantranony hafa. De feo nisy ambatan'olona tsy ary fa ianao de Andriamanitra manome ka mitaonanay hizara ampitiavana. Misaotra Jesoa. Amen.